tantarako mada. Endrika ivelany nosoratany Randriamampianina Arlala Lea na Airachael. Ovelomony ony miajanirina Carole Anjarliva ny Ravo ary Lalaina miaraka amin'ny Sinez Rakoto Le Mec ary Arliva Roland Ramanantsono nandray feo Anjarliva nanatotosa. Vehivavy 12 taona tsy nahita n'izay fahasambarana atao amin'ny tokantrano izany satria 17 taona no nanambady ary niteraka ny zanako vavikely. Mbola tsy feno taona akory mantsy io zanako io dia nindosy ny fahafatesana ny ray ny zanako. Nanapa-kevitry ny hijanona ho tokantena ka natokako tanteraka tamin'ny famelomana ny zanako ny fiainako. Efa feno 15 taona nalabaka ny zanako rehefa nandeha teny ny fotoana. Mbola velona ny reniko ka mamangy azy isaky ny herinandro izy mba ny filazako ny tsiambarateloko. Ny asa namelomako ny zanako moa dia ny fanaovam-bolo na ny coiffure. Tsy nanokatra trano fanaovam-bolo akory fa atao amin'ny trano foninako ihany no miasa. Ka na manantona ireo client na manantona ny an-tranony zareo indray andro sendra namangy ny reniko toy ny fanaoko Ohatiny aty Mandrosoa Ohatry manahoana kindry? Salama tsara ry mama. Tsara izany. Fa ianao no manahoana? So tena matanjaka ny salama be angenareo izany. Izany ve? Ay moa vao avy nandray fisotrondro ny moniko. Indry koa rehetra zato. Dia inona indray izao ny lokany mama Efa indry ihany. Efa fantatro fa akoho. Io tokoa indry ty koa rehetra ry manary. Mandoara raha inana fa tsy eo ny mody adaly eo. Mba tsy nijovy ihany ny fahasalamana fa efa lehibe angeny teny. Eny. Nareo indray ve moa no atoroko an'izany? Tsy matetika mihitsy manao an'izany fa olona ampiasan'ny fahasalamana efa misotro ronono io. Tsy be resaka eo indray fa fantatro ny ataoko tsy dia mihinan-kena be nge izaho sady hena fotsiny ny akoho fa ny henombo sy ny tovakena ny tsy hohaniko fotsiny. Marina mihitsy izany ry mama. Iza koa moa izao no mahalala fa efa olona misotro ronono angenareo. Tena mbola ao tsara ka. Andriamanitra kino isaorana izy irery ihany no anton'izao fa avadika tokoa aloha ny resaka ary malala. Hoe ahoana ry mama? Fa hono ahy ndry ity ve tsy hanambady tsony Nambady? Eno mampiomehy koa nareo ka. Aza ataondry vazivazy ny teniko hoe olona mbola tanora io veky dia tsy mandalo tsy indry mihitsy ve izany mbola hafa ihany angeny roa noho ny ray Ko maninona ary mama ny tsy manambady koa raha izany? Sasanangy samihafa rehetra izany Ino izao mahasamihafa an'izany? Ka indringe mbola vao 30 taona mahery mbola ao anatin'ny fahatanorana mihitsy sady tokony mbola hanana ny fiainany fa nga moa tsy fantatrao sa hodinao tsy fantatra ry mama malalako fa ianao koa ngeka mbola tanora mbola vao 80 taona. Efa 80 taona fa tsy hoe 7 hatramin'ny 70 taona ve ny fahatanirany? Aza manany ihany eo ndry malala ny momba indry izao ndraisana fa tsy ny momba ary mba azo io fantinihana ihany fa aza dia atao ohatran'izany. Ndre ry mama tiako fa izay mahasoa ataon'Andriamanitra. Izay mihitsiny. Misaotra anao fa reny mihevitra trano momba ianao. Ny tena marina mantsy ry mama dia ohatran'ny tena mbola tsy nandalo tao an-tsaiko mihitsy izany Ka izany indrindra ngeno anairako andry fiainana ký izany resaka tokoa resaka ký fa mbola tsy nisy niaraka tamindry tokoa aloha vehatra izay tsy afenoko aloha fa efa nisy olona ray izay mpanao vola ao amiko toa hoe efa ny sarabaty anga saingy toa be lazao be dia mahasorenana mihaino azy azako. Reny olona matikambo reny. Ry ity koa nge tena mahita lazaina mihitsy. Zary mama ohatrany tsy tia olo ohatr' izany Eny na izany aza maimaika fantaro tsara ary aza taitra amin'ny endrika ivelany fa mamintaka reny. Hoy teo izany ary mandeha izany oro izany fa aleo izany dia amin'izay ry mama. Dia zahato ve? Mbola nintsika anao volon'olona any Ambodijatovo any mantsy za io vao miantsena. Ary saika adiniko ty misy voankazo kely netiko any misaotra retsy misaotra indrindra dia mampamangy anikala aina any ka tsy nambary tokoa vilany ity tena aleo amin'ny manaraka re dia amin'izay izay mianaka mihitsy ny miaraka makaty. Velony mama. Veloma ky malala dinio ihany ilay teniko teo Eny re maninona tokoa
mariny tsy nandalo taotsaiko izany hevitra mamy izany. Ay tonga mamao. Efa nandrahoako ny vary fa ny laoka sisa. Ay kosa. Inona ny laoka nentindrery mamao? Saosisy akiny netiko ao dia misy crevette sy henakisoa ary trondro fa ao mba ampidiro anaty frigo ao kia azafady. Ie, dia misy legioma koa, dia misy dessert. Ie, zay aloha fa tsy nahavimbina fa dia yaourt ihany no ao. Zay fa aleo aloha zay tsotsotra kely. Mandehana fahatsoka ianao rehefa vonana sakafo e. Sa atao valaka be amin'ny fijeriko anao izany. Tena kisitina koa kely olona nataoko volo teo ka tena mahasorena mihitsy. Client vaovao nga? Ie, namany taty anta kia. Lava volo? Bory volo. Sady le enjana be reny mihitsy. Amin'io mbola be taraina ihany koa. Tsy fantanga fa il faut souffrir pour être belle. Mahatsikaiky mahasorena kia. Allô? Manahoana ry anta? Salama ki, malalaka ve ndry rapitso? Ny amin'ny tolakandro? Tonga avy aty ampiasana koa re, dia miaraka avy eo. Mbola etsena mantsy maraina dia mbola misy client koa amin'ny folora. Mety amindry ve raha ohatra hoe alaindry aty rehefa mirava amin'ny atoandro? Fa mifiry indray no mivoaka amin'ny atoandro? Amin'ny 12 latsaka fefany eo. Andraso ary fa ho tonga any ahy. Okey, miandrindria zany rapitso mirava atoandro Eny akia, dia misaotra miantso sady mazotoa e. Allô? Efa ato ambany akia. Sahady ve? Andama kely akia dia ho avy Mba nalakory malala izany. Dia hidina amin'izay afa sasa miandry eo izy izay. Azafady akina mpiandry kely Tsy maninona akia fa vao teo koa nge izany tonga e. Ka inona ny vaovao andre? Misy tokoa ny vaovao fa andao aloha hijery toerana isakafoanana. Fandringa mbola miverina riva? Ie, ka izany ny atsoko andre aty e. Misy resto akaiky atsy ambadika azy dia aleo amin'ny sakafo sy manohy ny resaka. Ary tsara kosa kia aty izany miatsa sady madio. Tsy lafo be ve ny sakafo ato? Azoazo ihany ka. Fa efa mpandeha ato ngandry? Indraindray ihany ka. Rehefa mandray vola farany volana ny tena afakan'isan'ny mpiara-miasa ato. Sady mivory. Ao alefa sy no commande indry e. Misy vary sy laoka ato. Dia inona ny indry? Ny anaki ohatry ny lasopy izao no tiako ny avary ka. Inona kiza ny laoka izany? Aleo amalina senakisoa. Ay, sopy akiny Hitandriva akiny hitako. Inona ki? Mitodiana ndry miakavy Aizy. Misy olona 5 ray table reo. Dia tsy haiko aky fa atao mijery aty foana le lehilahy ray aleo izy hijery any. Mety fatany angambontsika. Aleo aloha hisakafo aloha sady tieto fa tonga zato ny komandintsika roa. Aleo aloha izany dia ho any amin'ny toilette sady anasa tanana dia amin'izay mijery an'izany rehefa miverina. Mandeha ary ndry fa za efa nanasa tanana teo e. Ary manara-maso be le lehilahy. Tena tsy misy fantatro mihitsy reo nefa ohatra ny vao nahita ny fijeriny. Ary raha ihany ny vehivavy sady toa be revy be reto izy fa jereo nge fa ohatra ny zava-pisotro mibetsaka eo ambony latabatra Masotoa aloha ndry Efa vitako mivavaka. Efa vita? So dia menatra ny retsy Alefasa kifa bazibasy izany Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Ataovy amin'izay ary Mazotoa ary ndriko kia mazotoa. Eny ndry fa manantona. Zany ve? Bonjour les dames. Bonjour. Miala tsiny raha manelingelina. Izany hoe nahita ny sakafonareo efa vita dia tsy naharitra fa nanantonako. Fa manelingelina mihitsy Tsy maninona ka. Fa ahoana izay azafady? Izay mantsy mbola hiresaka. Tsy elaka. Raha ho iliny fiantso ny tena nanantonako dia ohatra ny fantatro izany ianao Anta tompoko. Fantatra ahoana moa? Tsy vadin'ny commissaire Zaka ve ianao? Ie, vady mihitsy Ino Fa namany angay ianao? Za mantsy to tsy mbola nahitanao sa? Fantatro izy ka. Samy olony serasera izay. Izany hoe tsy tena namany akaiky akory fa anisany mba efa niarana asa taminy. Izay tokoa ngambako. Fa raha namany akaiky mantsy saika fantatro daholo. Faly mahafantatra anao izany Za koa torako izany. Ary
Izato beldamin'zato raha tsy mahadiso. Mahafinaritra zato izy izy no madame Malala Zoko. Bonjour ianao. Bonjour madame, faly malala anao. Miala tsiny raha manelingelina. Dia velomany amin'ny komiserany re madame anta. Toy izy miresaka reo fa za monjy ny akamako etsy amin'izay. Mangatadalana re. Omendalana re ianao mba mbola koa zany raha lehilahy ka sady be zesta be. Amin'izay ny amindry foana amin'ny masony. Vao mafy izy zany akia. Aleo zany any fa ahoana amin'izay aloha le resaka. Sady efa tongotra aky ny ora idirako eny tokoa akia. Sady ho farana naingana ny sakafo sao dia tary io ndry. Zaho akia hitandry misy namako atao mariazy akia amin'ny volana ambony iny dia indry nefa nilazaiko taminy hoe anao ny volony ka afaka ve ndry sady oka aloha tsy azoko fa ngamo tsy napiakanjo anazy ihany zany no manao an'izany sy ny sisa. Ataovy mazava tsara. Tena tsy haiko nanafarany fotsiny dia hoe mila mpanao volo izy mianakavrikala dia efa nilazako fa indrino anao azy mba tsy hangalan'olona hafa sa ahoany efa misy olona raisindringa aminy io. Aleo aloha reketiko fa amboariko ny fandaram-potoanako hoe ifandrombonanay mianaka eo. Fa aiza aloha le toerany sao dia any amin'ny tesaka. Tezakina koa tsy manaritra soa akia zany eny natonga ny eritreritra ndry satria mba akaiky eo sady izay koa ny tedavy mba tsy lavitra. Dia izay zany akia fampianjo antsika mba halalako an'le trano. Aleo fa ameko andrino numero an'le olona ifampiresanareo tsara. Lasa very dame isany mampamangy amin'ny rakomiserany ary dia lazao le rifa andalo iny mamasina iny amin'ny herinandro iny mandra-piona ary beldame. Laha ty lesy dia tena manapatra ny mabokosy any lahy mihitsy ka tsy andalovana mihitsy mahita niny matamamilay be iny indray. Lahy lesy tena tsy efa manatopo ve reny ay moa ny lahy reny kapaitsita fe reny ny tena angadiny lahy. Voatsindrona indray raha Willy Ary so dia voapako marary alahy eo lary le. Ok ao toy izy ondray ve aloha lahy mamilava io ve azaka matamotra ny reny aza manofy Hoiteo lesy zany izy ale ty vehivavy tsy taraniko ary ny vehivavy le ty no mikotiara solo raha Willy kely ty so dia tsy fantatry lahy sa hifanamby amiko lahy sady efa ohatra somary le ho an'ireny vehivavy be revy le tsy zany ve tsy mamely akaiko kosa ve zany revo rerareo fa tsy ditsakia fa za mila vehivavy edry ab'izay tsy manana pitsy revy fandray zany dia ahoana io avitana zany dia ahoana ka lasarolinina le aza rehefa pointsy ty dia tsipoko iny fa rehefa fotsiny koniny indrindry azo lahy dia efa zay zany ko ho tanteraka tokoa ane zany ary aloha am'izay le reto isaraka fa efa tena mihoatra mety izy zany ok hoe sur tonga lahy inandray fa voatany ampiasana ny latany toy ny mahazatra ihany akia mahasorena indraindray fa mampalahelo mibetsaka mandehana ry aloha lahy misaika fa efa vitako ny sakafo efa avy ny saika teo ka navela koa ny rano mafananao fa mandehana dia aveo misakafo eny ary fetifety ihany sady za koa aloha makaina kely aloha sady mijery tele niverina kely fa hono aky malala olona tao hoe raha Willy ve lahy raha Willy be loatra koa nge ireo olona mandalo sy mifanerasera amiko dia tsy tadidiko raha tsy hitako fa hoana aky nanao fotoana tamin'ny Malala momba n'le mariazin'le mpiara-miasa amiko dia niarany sakafo tao amin'le resto fisakafoanay akaiky ny fiasanako iny izay dia tao koa le hoe raha Willy niaraka tamin'ireo namany angamba reny dia nanatona anay sady nanolo tena no nilaza fa mahafantatra hoe tsy vadiny commissaire Jacques ve ianao mety le mpiasa ny serasera be zesta be sy be lazao indray ngamba zany mety ho izy mihitsy izay milaza fa andalo eny ampiasananao eny izy dia fantatra hoe eny raha ny fotoana mahao mo maninona tena andeha teny ny fotoana
tsy tena andalo loatra tato an-tsaiko le resaka mama raha tsy niantso ahy antaravaviko indray andro. Allô, manahoana ki malala? Salama kia, vaovao? Tadidindry moa le hoe Rawili. Rawili? Le namany Jacques ria, le namany Jacques? Za koa mbola nazava dia efa tapahindry sahady. Le nanatona antsika roa tao amin'ny resto akaiky ny fiasako tamintsika mifanaov fotoana iny kia. Ay ve, dia ahoana? Tsy izany fa tany ampiasana ny Jacques izy. Dia manasa antsika telo-dafa isy lanonana ho karakarain'ny zareo amin'ny faran'ny volan'izao. Lanonana fisakafoana? Fisakafoana amin'ny faran'ny fandihizana kia. Be couple roa no nomeny an'i Jacques dia ny ray amin'ny anaran'i Jacques ary ny faharoa amin'ny anaran-Dry fa olona roa ny voasoratra ao. Dîner dansant ria. Ahoana koa ary zany? Fanga fantany fa tsy manambady a? Fantany satria nanontany an'i Jacques izy. Iaina entiny e. Mba manala azy koa fa tsy variana amin'ny asa foana retsy a. Izay fa mandalo any aminareo ary efa malalaka manatitra ny lehibe sady miresaka. Dia ahoana ki zany? Fa ohatrina le izy? Efa voaloha zany e. Manaova fotsiny manjamanja fa teny correcta le izy a. Okey ary. Efa ela mihitsy zany tsy mba nandehanako namonjy lanonana ohatr' izany a. Efa mba fotoanany amin'izay kosa angamba izao e. Sady eny efa lehibe. Rehefa nanany fiainany tokoa moa zany ny zanako dia ahoana tokoa ny amiko. Toa marina ihany ny tenin'ny mamaka. Allô, manahoana Dry? Ahoana le rariva? Vonina? Salama kia. Ahoana ny fandaram-potoananareo roa? Mifinoana fotsiny nareo mianaka alohany amin'ny valy fa alaina ihany e. Zay mihitsy mantsy no saika anontaniako e. Dia misaotra kia. Ampitahoany amin'ny Jacques ny fisaorako. Ndry koa, lalana ihany iny e. Dia izay zany fa rariva dia mba tonga dia manaova vonina nareo mianaka fa i Jacques tena saroto mihitsy amin'io resaka fotoana io a. Eny kia, rariva zany e. Oriana. Ahoana maman? Fitandry ihany anga iny bie iny. Le billet dîner dansant ve? Eny kia. Isa zany niaraka maman amin'iny. Somary gaga ihany mantsy fa tsy mbola nahitanao nandeha tamin'ireny ko. Gaga hoany. Sa tsy tindry niaraka amiko? Iaraka maman amin'io ve? Ye? Tena tiako be. Tena zavy niaraka maman amin'io? Eny kia. I tantinina Ianta sy tonton Jacques no miaraka amintsika. Alaina eo tsika rariva amin'ny valora. Finaritra be zao zany a. Tena tiako. Zay fa aleo atao rondrono ny laoka ny io atoandro kia. Mba maivamaivana amin'izay. Efa tsy mandray cliente mihitsy amako androany fa namboatra vatana sady akaina kely aloha. Tenue correcte moa zany ry maman? Eny kia. Aleo fa avoakako hoe tsy akanjo anaovako dia mipasoka fotsiny Dry. Hay. Rehefa vita koa izay atao Dry dia tonga dia jereo daholo izay anaovan-Dry rariva mba tsy hataratsika. Fantatro tsara mantsy ny fiomanan-Dry io. Mampiomehy koa ry maman. Izy nefa tena be kenikeny eo. Tsy efa ofiry indray zao ny akanjony avoaka eo nefa raha ihany ny anaovana. Sery maman e. Hanahaka an'iza moa e. Kala ratsy tia koa. Allô? Efa akaiky izay a? Efa vonona ka. Ary tantina ve zany? Eny kia, efa akaiky ondry zareo. Ry maman a. Tena mahafatifaty be ny maman zany. Zany ve? Marina. Marina tsy azaka dada voavoany. Aza manany ihany io rehefa aina. Ndry koa ary zao ny tena lafatra koa. Tena azo vinanto any koa zara zao a. Manja kely mihitsy. Jereo nge. Dia tafaraka zany ny manja kely sy ny manja be koa ina fa tsy ny masoandro mibosaka ny mampalahelo an'io. Zay zareo fandao amin'izay ry maman a. Manahoana nareo mianaka amin'ny rahavavy? Manahoana Jacques? Bonsoir tatisy tonton. Mahafatifaty ireny nareo ry vavy zany e. Iza ny alalan'izao hoe mpianaka fa tsy mpirahavavy? Mbola mitana mihitsy ny maman io e. Iza koa aky. Taty koa ary mbola mitana beko. Mandrosoa aloha atao anaty fiara nareo mianaka e. Ndao anengitsika.
ay tongonareo etsy ny toerana efa natokanao nareo dia faly mahita anareo aloha na izany azy ohatry ny toerana indray ty ny lasa loko. Bonsoir mesdames et mademoiselles, bienvenue. Bonsoir lesy raha Willy izy mivadiko efa fantatry langambo madame Anta. Manao ahoana ianao? Dia izy mianankireto indray no madame Malala Zobaviko sy ny zanany vavitokany iaina. Bonsoir monsieur. Monsieur Raouli, faly Malala. Telle mère, telle fille, belle dame, belle fille. Mahazo toerana re. Mandalondalo ihany fa tsy dia mifanalavitra loatra ny latabatra misy antsika. Ok ary lesy Raouli. Fa iza koa indry tonton? Namany reny izy na mebe atsika. Fa mahafinaritra kosa to zany Ataoko fahiteny koa ndry hoe le Raouli mahafinaritra. Maninona moa? Raha nendrika ivelany aloha hatreto dia mahafinaritra Analazy koa moa ny andehanana ty. Marina zany. Dia nanomboka ny lanonana nosokafana tamin'ny afindrafindrao. Samy nitsangana daholo ny olona. Za sy aina dia Izaka sy Anta. Avy eo dia mitohy tamin'ny hira mihetsiketsika teo amin'ny fifakatiny teo. Tampoka dia nivadika hira slow. Indro tamina lantona Raouli. Mangataka anao andeha miaraka amiko amin'izay hira izay madama raha azo atao. Tsy maninona ka. Tena anisan'ny hira tiako zaiko ary nangatahako mba andrizako miaraka aminao. Zany iza moa zao zany? Bidizy ary don't forget ny lohateniny. Mahafinaritra ery zany raha mandeha amin'ilay zany. Sady mahafatifaty be ndre. Raha tsy madiso mba teo namandry ahy. Tsy haiko azo atao ve? Mialatsiny fa ohatry manararoatra ny fiarahantsika mandeha fa mety efa andeha hody nareo rehefa avy eo rehefa hisasaka ny alina. Maninona moa? Ka omeo any numéro téléphone ndry dia atsoko ndre. Dia inona ny fotoana mampalalaka andry ohatra? Raha ny tena marina dia tsy manana mihitsy mpanao volo mantsy ny asako ka miankina amin'ny client ihany. Ay ve mpanao volo ndre? Ary sendra vehivavy ohatran'izany foana aloha dia ahoana zany ka? Tsohy foana fa haiko foana ny manao programako ty le numéro ako. Zay voaraiko fa misaotra. Tapitra sady ve ky le hirako. Rehefa avy eo ndraiky merci De rien. Nahafinaritra tokoa ny fivoahana efa mianaka iny ary anisan'ny nanova ny fiainako. Eny namono fitiavako izay efa natory izay elo izay. Indray andro. Allô, bonjour ndre. Afaka ve ndry raha pitsy amin'ny 7 maraina fa misy invitation n'olona anankiroa zay men'olona zany hoe fitokanana espace vao nisokatra lizy kia ka ndriny tao an-tsaiko mba hoe araka amiko any. Bonjour. Aleo fa ho hitako eo ary nefa tsoa ihany zara riva dia ho hitako eo. Eny ary fa tsokondry raha riva. Fa inona koa to malasa saina madame Malala ary tony ary iza le niantsy teo? Tadidindry ve le Raouli iny? Tadidiko tsara mihitsy. Olona vakina fotsiny iny. Hita mihitsy hoe potika be tamindry mihitsy ankindry mamoa Malala. Fa hoana? Latsaka sahady anga hono madama. Asaino ny ankizy ara-pitso nefa zao za manana cliente roa be zao. Fa mifiry? Maraina amin'ny 7 ora hony. Mandehana ary maman aleo ataoko fa zany malalaka rapitso. Marina ve? Aza manafa efa eto merci akia. Efa bery maman vitanao tamiko fotoana mba ilanao volo zao. Sady efa ndresaka kosa azy bebe ka tena mitovy mihitsy ny eritreritra Ay kosa. Variana loatra ny famelomana ianao. Isoraka ianao ry maman tsy nanao ambany zavatra ny zanakao. Adinao mihitsy ny tenanao. Zanako ange enao enao ny antoko ny havelomako. Ny fanananao fiainana sambatra ny tanjoko akia. Rehefa tafita amin'ny fianarana sy mametraka mandrakariva amin'ny fiainana amin'Andriamanitra dia izay ny zava-dehibe amiko. Sady tsy hanenenako mihitsy izay fotoana izay akory misaotra anao sy bebe ny hevitrako. Mpiravavy menaly tsika telo ireo nareo tokoko ary za tokonareo. Zany tokoa. Ary eo ataoko bisou be zany maman tiako zany dia andeha zany amerina iantso indray mantsy izy zao raha riva.
Allô? Bonjour ndry. Afaka 15 minutes tonga eo a. Bonjour. Fa aiza le izy? Eny Ambohimanambola kia. Efa vonona ve fa tonga de raisiko fotsiny ry de lasitsika. Saika adiniko. Tenue correcte ve? Tsy voatery kia. Tenue cool de fa tsy maninona. Fa zany hoe tsy manao jean na tennis kosa angambe. Na hoe kapa. Eny ary. Fa inona ny anaovanao any? So de mizesta be a. Ampiaraka ve tsy zesta e. Zay fa miandry ary ahy e. Mety ve zao Riaina? O Riaina, aiza ndry teo e? Mety ve ho azao? Ay e. Tena mbola ho tsara ny maman zany e. Milay beky izao Zany ve aky? Lobaka mena, pataloha mainty sy mena. Ampiana loko mena sy manja maso kely fotsiny. Ny volona paritaka. Manjaka. Na nafatra aza ve iny raha Willy iny hita toy izao tsony. Tsara. Tena tsara ka. Nizay ny indry fa miantso. Efa ao ny indry. Ndehana hoe kimba jereo kely izay paoziny ao. De tandremo so hitany a. Tsy tratra fa efa lasika la ratsy iny. Ineny fa miverina. Maman? Ahoana aky? Tena boko ianareo a. Bokosy be le ry ao. Sady miaraka amin'ny moto. Saika nampitovy nareo fa mainty ny patalohany ao. Ny lobaka ny tsaiko fa blouson ny amboniny. Moto? Eno a. Tena mbola tsy nitaingina moto a. De ahoana izany? Tena ohatrany mangovotra kiza. Ana fa sasamiandry le olona le aza mangovotra izany. Manikira ma. Matahotra ako. Tena manja penkendry. Mahazo fafinaretana kely maman tiako a. Bisous. Kay. Tena beldame. Pikan'ireo olona re zao e. Za tofintsika iny. Aoky mikara. Nifanoroka tamin'ny takolaka izay de tonga de lasa. Ary tsy de nisy resaka firy teny an-dalana. Ary mamikitra be zany. Vetivety kosa de tongako. Ndrasako ametraka ny Timoto ety de hiditsika. Eny ary. Efa misivy latsaka fefany zako. Afaka 15 minutes ny fanokafana mantsy. De namonjy ny toerana izay efa natokana ho anay izay. Vehivavy efa lehibe izay no nampandrosona amin'ny toerana. Ary voalaza fa tompon'le espace. Saika nahalala azy avokoa ary mety ho namasiavany ny olona nasaina tao amin'ny fitokanana io. Inakiny zava-pisotro atao andre Raha misy jus naturel de izay atao e. Ary ny jus mafanaka. Tsy misotro andreny aka. Eny ary fa hoentiko ny jus andre. Rehefa vita ny fanokafana de niroso tamin'ny disy ny fisakafoana. Sail fa service ny sakafo ka samy maka an'izay tiany. Hitako mandinidinika foana raha Willy rehefa tsy mijery azy a. Ary voamarika fa misy peratra volamena alliance ny tanany. Fa ny mahagaga de ny fahasahin'ny présente amin'ireo olona mahalala azy hoe namany a. Tena mahafinaritra mihitsy ty madame tika. Tsy efa ampy ve le tsy zay rehefa izay a. Tsy efa fotoana ny fieritreretana no avy izao raha Willy a. Ny taona efa mandroso. Sady ohatra ny vehivavy matotra be ty izy. Sady tsy mifoka ny tsy misotro. Tena fakavady aloha fa tsy ohatran'ny Charline mpanampy. Mahamenatra koa ty ianao mandinidinika be tika. Aloha nampindroe andre. Efa makany ihany ianao de aleo ary izany aka ny sakafo e. Ako sakafo koa fa fruit de mer raha atao betsaka kia. Eny ary. Ianao misotro toka. Sady toa mimama ange ianao izany e. Mamy fitiavan-drareo seria. Ka zao ihany ake mba mandray kely fa tsy tiandringa aloha. Raha fetoatran'izao ihany aloha tsy maninona e. Ve. Fa raha matetika tsy tiako ka. Kando andikia. Sady zay le hira nandizatsika voalohany. Tiandry ve miaraka amiko ry malala tiako. Fa ahoana? Tena tiako mifanerasera amindre. Teo namandriky iza. Marina.
Tsy maninona amin'ny madama ve? Tsy miasa saina amin'izany izy zaza fa ndroandry tsy tiantsony sady tsy miara-petraka amin'ntsony. Fa inona no nataonao no ndroany ianao? Tsy misy fahasarotam-piaro. Ka zaho ary moa ny ataonaoko. Ka le izy ro ny asako dia tsy hoaitsy hoe betsaka ny olona fanerasera amiko any amin'ny trano iray ohatreny koa izay mipetraka dia efa fanao no mandroka rehefa mba misy hoe zavatra kely tsy fararaka amin'ny saina. Fa firy izany ny zanakareo? Menadaka fefa samy manambady daholo ireo. Dia aiza izany ianao izao no mipetraka? Eny anao sokia malalaka be eto za manga endry. Malalaka ahoana? Fanganareo tsy misoratra? Efa vita divorce kely malala. Efa fito taona ke zao sara ray toera dia ary voaroa taona ny divorce. Ay, fa avy izany Ary ndrika aiza za zao raha pse? Efa maty? Miala sy aloha fa ohatrany namofo tamandry. Tsy maninona ka. Sady efa ela koa nge izany. Ve Fiainana daholo izany. Maharitra izany. Ary tia manantona antsika ity ilay madama tompon'ny espasy. Dia misaotra betsaka raha Wilona no naniantso nanotrana teto izy no madama vaovao. Toa izay indray mantsy vao nahitanao en couple. Izy madame Malala zay hoe to malalaka tsoatsy raha tidy. Faly malalanao madama. Faly mahalalanao koa. Aza misalasala raha misy ilaina. Rehefa namako dia namako koa aleo fa omeko anao numéro-ako. Misaotra indrindra. Aleo fa anaraka anao any aloha nampoisika kely kia. Tsy efa ampy ve izay raha Willy taiza indray sao nahitanty an'io tena tsy. Ahoana ty edy zany ny ty arobandy kely no pianaoko no. Izay tiako io hoe. Ary mifankahazo be nginareo ro zany Sady tena mbola manara-damody be ty iziko. Jereo ty tataka amin'ny kanjony. Efa iseho hatramin'ny afenina. Fotsy be ry ny feriko. Sady mbola tsy mikentrona. Ianao ary variana eriko. Ka itsikilo azo ataoko maika ave fa tena adala mihitsy. Bonjour maman. Ary tsy reko akory nahatongavanao? Efa nisasaka ny alina kia. Nafinaritra? Dia ahoana? Nandeha moto fa ianareo tamin'izany oro izany? Ay, toto fandrifa nontaniana kosa. Kaliana re ahy. Sady te halala an'izay hafarany Tsy azoko koa ndry. Ny faraniny ny anareo mbola tantara mitoy sa fin de l'épisode tsy misy toy antsony. Oui teo re izany. Aiza kosa ki dia hoe au fin de l'épisode mety amin'ny maman velo izy. Hatreto aloha. Hatreto? Raha azoko tsara izany dia misy mampisalasala. Ka voaingana ange aki. Marina fa toa laniko tanteraka mibika manendrika fa tsy ampy izany kia. Ny fanahy no maha-olona. Marina tokoa aloha izany. Izany mihitsy. Ianao indray ve moa tsy afantatra an'izany ry maman nefa mila mailiana fa toa maninona ki? Oka ho diso ny eritreritro ary ny misy afisanany-dratsy evinsoa. Toa be zesta loatra re iziko. Sady matetika koa mamitaka ny endrika ivelany akia. Nefa zaza ohatra mitato raiky piti sahady dia ny fanerasera tamin'ny Willy saika isan-kerinandro. Nandeha teny foana ny ora ny vadika ho andro. Ny andro tonga ho volana. Izay lasa taona. Fa ninay kosa indray andro. Hono akia. Maninona kindry raha mipetraka ty amiko amin'izay sa hipetraka ty? Eno alalako ny momba azy bebe kokoa ve? Fa tsy tia angandriry malala. Efa tianambady kia. Ndry mihitsy nitako fa mety amiko nefa eritrereto tsara ihany aloha asa zay eritreritro fa ny ady vehivavy ravaka ny tokantranoko ny ilaiko anome fitiavana sy ho tiaviko. Hitandry zao tokantrano zao efa misy mpanampy fa manara-maso fotsiny no ataondry farano anarany. Efa ianiko izay fa aleoloha andamandrehetra ahoana ny zanako, ny asako. Zanako? Otry
Tsy efa vehivavy lehibe ve iny tsy ho tezaina foana tsony enao koa zany raha ny asanao indray vitako renao seria horavaka ny tokantranoko ngre reny ilako anao averiko indray sady amafisiko mihitsy fa hifanome fitiavana ekeko zany rehetra zany fa zao nefa mba asiana ihany ny fifanajana ka tsy aleo ve mba manome voninahitra andreo anadahako sy ny reniko izay mbola velona ianao mba halalana fa tena matotra ny fiarahantsika fanambadiana re eny mandeha ho azy zany seria fa tsy matotra nga ny fijerindriaka ny fitiavako andrika ijerena manam-potoana ny zavatra fa tsy rotorotona kea raha tena mbola hoe tsy tapa-kevitra indri dia ny weekend ihany aloha otra makaty sa zay mety amindri atao eny ary te aleo zay aloha ay dia amin'ny sabotsy zany ho hitandre fampiadaniko ankihitra ry malala dia saika isan-kerinandro any mandeha tany amin'ny Rawily tena ampiadaniny tokoa moa ary tena nianako atao anaty fahasambarana tokoa izay rehetra ny tadiaviko dia tonga teo am-pilatanako avokoa nanjary tsy nahatsiaro nodintsony any ka na ny zanako aza lasa nipetra-drery efa tsy nampaninina azy moa ilay izy fa ny fahasambarako ny tadiaviny izy raha teo efa navelo tena amin'ny asa fanaovam-bola raha votsy ny anatra indray andro sendra nandalo tany amin'ny mama onakindriny to tsy hitahita tsony iaina zao ny nandalo tatika ny lasa fa tamahana any amin'ny Rawily ony tindry manahoana rery mama tena ohatry ny reny voany ty reny ndraingy zary mamy zany tena mifankaty izay ndry fa ngamo tsy manambady izy iny firy ny zanany so dia maka loatra efa vita divorce ary menadary efa manambady avokoa ny zanany efa mananjafy kely efatra tsy manofa trano tena mahafinaritra iringa ny tanànany zany mahaleo tena kely tsy manao ninninina fa ohatry ny reny mpanjaka vavy reny kala raha tsy ty hitako amin'izao aloha metimety iry fa tandremy ihany tena sambatra ary mama tsara zany fa zao aza efa manao dingana ihany izy fa ny fitiavana ankekika miova ihany rehefa ela ny ely fa ina tokoa hoany aloha ny nampisaraka azy tamin'ny vadiny toa hoe vehivavy mpitenin-dratsy sady poloka hono le vatany dia tany amin'ny ray aman-dreny le vehivavy ny zareo no mipetraka dia mandroaka azy foana izy rehefa miady sady miavina sy manambonimbony tena be hony fa na izany aza ny vy aky tsy mikitrana rery tao tsotra be ihany angery mama raha le fahitako any Rawily fa le vehivavy mihitsy ny ratsy toetra sady tambola tsy vita divorce hony dia darofany izay vehivavy miresaka amin'ny Rawily na amin'izao aza dia toa hoe mbola tsy samandalo iny manary-tsoa misy an'le vadiny taloha izy fa mbola mamoaka vava le ramatoa fa ho vonoiny raha hitany izay vehivavy miaraka aminy ahona koa aky izany malahelo toerana nefa tsy mahay ny tany mitandrema ihany ary zao mivavava aza matoky fitiavana tsy misy an'Andriamanitra zany tena marina tokoa zany ry mama ary andeha ary mama fa mandra-piona indray iny ary bisou merci dia mampamangy any amin'ny Rawily ihany ataovy ny dingana retsy aza varim-bariana mihitsy enim-bolana izay ny ranay nipetraka tapa-kevitra ny anao dingana ihany Rawily teo anefa no mision tsy napoizina tsy maintsy mila ray aman-dreny mantsy izy amin'izany ka tamin'izany no tonga tany amin'ireo zanany feo hoe atao vodiondry ny rainareo verivotra ny enao lahy otrahatra eto ihany no laingana fenina fa mbola tsy vita divorce velively izy fa lainga ny betsaka nanomboka ny verina tamin'ny tena toetrany amin'izay izy izy tia misotrosotro indrindra rehefa tojo olana ohatran'izao indray andro maimbo-toaka sy mamomamo izy serio aziko be ngetry tena tsy afaka anao an'le dingana kitrika fa mandrao anany zany koa mandrao ana eroa ary fa maninona tokoa any zanako no tsy mifanerasera aminao efa ela mihitsy any saika ny tany an'izany ka tsy avela reniko sady tsy eleo koa ve zao amizay kitrika sery tsisy manelingelina sa ora aloha manelingelina eroa zanaka ve dia tsy mila mpanelingelina kiza zoaba aloha zay tiako dia ahoana izany manao zay tiana ahoraora kiry malala efa zaniko
Tsy namaly tsony afa hitako efa mamy be izy. Dia lasa teo ny saiko. Nanjary nahatsiaro an'ilay teny mama hoe mivavaha, asa manatino an'Andriamanitra, asa matokony endrika ivelany. Nanjary alipody koa raha Willy, ary lasa tia manao somamanifika. Nisy eo ny maha raha Willy azy. Fitiavana tia azy fotsiny ireny toetra manambitamby rehetra ireny. Fantatro koa fa niverina niaraka tamin'ireo vehivavy mpirevy niaraka aminy izy, izay tsy manambady toa azy koa. Teo koa vao fantatro fa ay manofatrano ty raha Willy ty fa maty tsy amby fotsiny. Herintaona no lasa. Indray andro. Tena tsy maharaka intsony aky ny vola fa aleo alefa fara. Fa alefa hoany. Sa iasa ianao hoe tsy vita tsony e. Iasa? Eno a. Ka ianao ihany angeny. Ka tsy vitako tsony ny hofatranoko hoe tsy andaniny. Fa ngatsy hoe efa anao koa ty trano ty. Raha mbola voalohany io fa ny dia fa rehefa tsy voaloha dia tsy ka hoana. Tena loso ty marina. Zay fa inona fotsiny ary no ataonao ato ka. Mbola mihinana sy mitafy ianao dia ampy zay. Zay fa andeha hiasa mety alindalina vao tonga fa misy fety any am-piasana. Eny ary. Ary toa tsy asianao vola mipetraka mihitsy ho ahy. Karaha misy ilana vola tampoka dia ahoana? Tsy efa feno ve ny frigo laoka herinandro ny sakafonao maraina omeko isam-bolana. Sa mbola misy adiniko? Crédit etsona an'izy. Dia tsy afaka za mila vaniny re. Bisou fa tarakisy re. Sady misy miantso zany telefoniko zany. Allô? Ay vela vao miala ty an-trano aletsy raikitra le raha riva ka. Malala aza vonona ny telefoninao Eny ary. Mazotoa? Ka tsy maintsy mazoto Tena manomboka miova mihitsy raha Willy. Fo herintaona veranga ny lasa. Mitaka marina ny endrika ivelany ka. Raha Willy, za zao nieritreritra fa tsy ho avy rangaha. Manahoana ny vady vao? Nalazo sady ve? Zangana ny tany ny vadiny lahy. Hoay le. Ka elahy mila vaniko. Rehefa any an-trano le ty dia resabady fa rehefa ty dia resaka revy Zay raha Willy, zay. Ho avy eo koa ange Charline. Aleo izy ho avy eo ko. Tsy misy be dolesy sady hafa ihany le ty miaraka amin'ny sipa manapia. Raha vevy aloha dia marina zany Tsy efa nahazo milay be ve nareo Tsy efa miteny amin'ny lava eo hoe hafa ny any an-trano dia hafa le tiany aty Okay sady tiato nandrem-bavilanitra. Salut Ary to fanga tsy nanaikitra ny trondro. Toa nalaza be any hoe manambady an'izany madama ranjanana be sady milay be zany ty Dia maninona mialina angatika Tsy mpidongo toerana izany fa mpisolo toerana fotsiny ry Willy Ianao aneny teo voafatotra any tsy misy tsara mihoatra ny libra Avy aloha rangany akama. Rehefa vao manomboka io sady tsy tiako ny resaka reo fa toa mamela anay manambadika. Alefaso ny revo lesy ho hita eo ny toeny. Tena renoko ohatray rehefa amin'ny efatrora sasany maraina dia tena tsy noto raha Willy. Tsy nisy appel mihitsy ny findahako. Zay fa misy misony eo ambaravarana. Aleo eo tazanoko atsy an-davarangana. Tena izy io. Aleo voaina. Chérie, bonjour ndre. Bonjour. Fa dia manina nefa raha miantso rehefa tsy tafody. Tena miala tsiny aky dia andro aloha fa tena viza raha be zany atorokely dia tairo ary rehefa vita ny kaly ataondro aky zay. Ary ny telefonina andra Willy izany maneno izany. SMS zany. Aleo jerena sao dia zavatra maika. Rappelle-moi. Andeha hanao raharaha aloha za fa mandeha ihany ny ora ka. Izy ty tsy maharay tena amin'ny amamoana. Tonga dia natorony ny laza fa andro teo. Misy SMS indray izany finday izany. Rappelle-moi telo. Ary numéro iray ihany. Firy zao?
9:30 sasany atoandro marina. Malala ahoana chéri? Mba hanaovy rano ki azafady andro kely alohan'ny sakafo ka. Efa misy rano natao koa ka? Ay, efa vita ny sakafo fa miandranao sisa. Ok chérie. Endry tsara tato. Ka tsy ianao ary ve zao no tokony ametrahako an'izany fanontaniana izany? Ohatry tsy ero tokoa fa misy SMS ao mifinday anao ao. Tena maika be angamba. Rappelle-moi 3 be izao. Aiza ay ve zala niaraka tamiko maly io e. Avy aloha fa tsoko avy eo e. Ay, ary mandehana amin'izay mahandro fa maika hisakafo ka. Nafinaritra ny fety? Aiza kiny izy fety ahasosotro zany Tena tsy mahasosotra tokoa. Tsy nahatsiarovam-bady mihitsy. Aza mila ady eo re. Efa eto aho zao. Ka mampalahelo any ataonao. Fa hoana ka? Farafaratsy no tokony mba niantso. Ay ve endre ao fa miantso amin'ny manaraka kia. Fa mbola isy angano manaraka? Mbola tsy fantatra ka. Tsy mba azo hitondrana anga. Oro malala, ianao ve adaly? Fisotroana angeny anay niany tsy fitondrana vady mihitsy zany. Ary taony ova be ho ahy ianao e. Tsy azoko. Sady tsy nasiana resaka tsony le raharaha. Ohatry raharaha inony? Ianao ve mbola tovavy? Sady efa samy lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ka atao inona indray ary zany Ndray gagako. Tsy napoziko ianao mihitsy no mivadika ohatran'izany. Manorosory akoho ianao tika. Tsy misy akanaina fa de menina lava eo. Maninona nga raha mangina fotsiny Zany ve no mba teninao rehefa mba milaza marina aminao Ay toy izao ihany ary ny teninao e. Rehefa mahazo toerana tsy mipetraka tsara fa bela zao betsaka ge mitsirilitra ny toeranao e. Andeha hivoaka fa ho aiza indray ianao e. Tambitamby sy fitiavana no ilaiko fa tsy fimenomeno manoatra zany e. Allo, ahoana ke? Inona ny tadiavindre? Nilaiky iny aliny fangatso toizany. Ianao ane milaza fa hoe solakanjo fotsiny de iveriny miandry ato trano. Ho avy tena nafinaritra mihitsy ny alinika. Za ndray ry malala tsy tananao eo zany mbola tsy teraka ny vehivavy teniteny asa atana. Tonga saika tsy ho avy nga. Efa manomboka koa atony revy. Ohatry sady ve tena maiky anao aka. Tena matanjaka be anao Charline. Fangamo tsy matanjaka indray ho ty Rawily. Ianao ty tena tsy mba azo inona teny mihitsy fa mivadibadika atao lela maika. Zaza mahivavy eo e. Tsapao dia hitako. Diso fantatro loatra ianao ka. Vo mafy ihany aloha zay vehivavy raiky petita aminao ty e. Tsy za aloha e. Zany tsy misy korikaly zany eto mbe amorindro zany revo ny sisa ny fiainana mitoy. Ty tena marina zany. Revo marina. De ahoana aloha le ao an-tranao e? Inona ny problema ny ty am'izany e? Avy aloha ho an'ny any faneto zao no atrehany. Ary vilo eto akaiko e. Zao mihitsy ny tena tadiaviko e. Totorevy akia. Torety indray ary aloha de vonoy io telefôniny io e. Tena tonga lafatra kizy zany ko. Amin'ny firy kizy ry bote Amin'ny 7 rala kia. Fa ahoana ody nga? Ohatry faharoa indringa za Tsy mandroaka fa ho avy maraina io ny akiziko de tsy tiako tratran'io ianao e. Ohatry zany efa zany ohatra ny tena mbola malaina ny hodiko. Ka maninona nefa raha hitany tsy efa fantany very ny taloha reny Mandehana fa za mampiresaka eo e. Fantatro mantsy fa tsy ho tafafy maraina izany ianao. Ena iariko. Toy izy ho any amin'le any an-trano indray e. Olona tsy misotro toka inko. Sady tsy mitovy revo zay e. Zay fa lasa e. Misy misonona zany. Tonga ihany. Efa amin'ny 10 ora sasany. De tena matoko tena mihitsy amin'ity fodinal ity ka. Ary aleo voina so de tezitra io raha ela. Fa mbola nanao hira koa re labe sa mbola miresaka am'le ry? Midira re ka hiditra mihitsy ho atobodika Tonga de natosra ho ili fa tsy naharay tena tsony. Noho ny maraina ny andro de mitsangana toy ny fanaoko mikarakara sakafo maraina sy mampiritrano. Fa efa 2 volana izay tsy nisy mpanampy tsony. Mampanasa lamba moa mba misy indraindray. Ary misy olona miresaka amin'ny amin'ny finday izany.
everiny fa any ambany angamba io. Aleo hoe enoina sady to miteny mora tsy toy ny fanaony rehefa miresaka. Aora dia ahoana kia tonga ihany ngany kizindrika. Ay, aleo fa après-midi mandalo any. Zay, bisou. Ay, de efa bisou. Ny ataonao atao hoe misofinao nefa lalo-dalovana. Tsy lalo-dalovana mihitsy aka. Ka ny zanako zany. Fa nga efa mifanerasera indray. Engany. Efa vita ny sakafo raha inana ianao e. Tsy efa maly aminao fa tsy maintsy mipotry eny ihany ny marina. Tsy inana faminany ianao e. Mbola te atory ary aloha vonono ty telefony ty de azafazina. De mandeha mividy koa e, tiany vola. De mba atao vorony loha e. Rehefa vita de atao veo ka raha mbola tsy mifoa de tonga de minany ianao e. Lasa zany andeha hividy an'izay e. De idio tsara ny tranao. Aleo aloha akaina kely fa hiasa rapitso. Avelao any aloha kiala bote inka. Tena tsy mahafetena mihitsy laha tika. So de mba hanody any lary zao raha Willy. Efa sendra nyty vehivavy be fitiavany ty de mbola tsy mba endry any la. Tsy mahafoy azy zany io e. Bonjour mama be. Bonjour ndry. Maraina ki izy zany. Ie. Tamin'ny vimy mamoana nandalo taty farany mama be. Ohatry. Efa ela mantsy izy ny tsy tany aniko. Hay. Ohatry ny malahelo azy mihitsy zay tato. Efa ela ka. Tsy efa telo volana feky izy. Zany ve? Eno a. Sady tsy niantso atony fanoana isan-kerinandro reny izy. Andray. Tena malahelo amin'ny mama zany ro mama be a. Andraso hoe atsoko. Allô. Bonjour ndry. Bonjour. Ay mama. To tsy nandalondalo tsony akindry. Efa feno fahasambarana ve sa tsy avelan-drao Willy voaka ao e? Ay za kosa e. Ho avy ihany ahy e. Hoany za siaina rehefa mivavaka ka isao sakafo atoandro. Ay, eny ary. Ay, tonga koa de nitapa mama be nefa za saika. Rehefa any miresaka e. Bonjour maman. Malahelo anao a. Bonjour retsy a. Dre, ary masoko ve no mandeha soasa ahoana fa ohatran'ny aina ngendry izany e. Sa manao régime? Manaraka régime tokoa e. Tsy maintsy karakaraina ny vatany. Dre, ary tsy onga raha Willy? Tsotsotra ao ambony ao izy ka. Mipetrapetrara ianareo mianaka. Hipetrapetraka ahoana? Izany ty trano mahatamana andry ity zaiko. Ty misy voankazo nentinay. Ay, de misahirana koa nareo ka. Ndao ary. Ato ny salon. De tia mifanila amin'ity indray ny trano fisakafoana sy ny lakozia. Ary ny any ambony rihana ny efitra fatoriana roso an'izay hoe vahiny mety ho tonga. Efitra roso zany ny any ambony? Sara lala tsara zay misy varavarana mivoaka ny andavarangana kia. Ary aiza ny WC sy ny dosy? Somary mivoaka kely amin'itsy varavarana akaiky ny efitrano fandraisam-bahiny izy. Taitra ianao? Efa tsy natory-tsony keo ka. Bonjour mama. Bonjour Willy. Rehefa tsy ho any aminay mihitsy ianao de aleo zay no aty. Mbola ho avy re. Mbola mandamindamina kely e. Bonjour ianao. Bonjour kia. Malalaka ao anareo ny varavarako e. Varavaranao rery nga? Varavarana iroa re. Mahafinaritra kosa ty a. Tsy manova zany nareo e? Samy tsy nisy namaly zay sy raha Willy. Noho ny avy eo de navadika raha Willy ny resaka. Andao am'izay kisaka fa efa tena nona be mihitsy azy zany e. Ohatry sady efa 12 latsaka kafe fan'izao. Sady koa ny laoka ao a. Angatadalana amin'izay ngamban'izay ry izy roa fa mbola lavitra ny lalana. Sady very mama. Zay kosa ve de zahady. Vazivazy re zany fa mendalana nareo a. Veloma rery mama. Veloma kia. Veloma ry Willy a. Veloma re. Veloma mama. Veloma kia. De mba mandalova ry izy roa. Eny rery mama. Ary aza manadino an'Andriamanitra fa izy mahay zavatra rehetra. Misaotra mama. Misaotra mandalo e. Oman'ny akanjoko seria. Andeha aloha fa tsy hitondra moto e. Efa voninao ka? Ka andeha hanao dosy ary aloko.
miverina avy any ianao vao misakafotsika. Eny ary. Ary misy SMS ny finday an'io Eli zany. Dia ho fahatsoako ve raha ho jereko ty? Aleo raha ngajerena. Ary misy mandefa vola 3,000 ariary sy kredy 2,000 ariary. Laharana hafa indray tia. Ino fa misy SMS indray? Tena le laharana nandefa kredy teo ty. Inona hono izany lasainy? Bonjour chérie. Efa nalefako iny le vola. Je t'aime. Bisous. Andriamanitro, fa ino ty? Tena mangofotra zany. Zay raha hoe lefa avy nahandro. Vitany ary ny tia mampivalo aritra anao io ka? Misy SMS ho anao ao? Aiza hoe? Ay ve, vola adala tompotontro. Enao koa nge mila loza e. Fa izy io? Ka nahiteny azy zaho tsy ho fantatro hoe. Olona miadaladala sady maty kambo dia nitantahako fotsiny. Efa talohanao. Kozina ny vadiko taloha e. Dia mbola miaraka zany nareo? Tsy miaraka amin'intsony afa. Izy mbola molamiko. Ka ny volany koa ve dia omeny anao fotsiny eo e? Avy aloha zany ho any. Mba mino koa zay teneniko re. Dia aza be kitikitika amin'ny sisa fa za tsy mikitika any anao e. Zay fa lasa? Fa nga tsy sakafo indray e? Tsy hinana. Tena nandiso fanantenana mihitsy ianao ty sady misotro no mampirafy. Zany re tsy maintsy misotro ka tsy ianao mihitsy no afaka mitokako. Ary raha ny hoe mampirafy le vehivavy mihitsy nge no mitady sady miadaladala tsy fidiny ahy mihitsy nge. Mba lehilahy lehibe ihany nge ianao e. Mba matahora re an'Andriamanitra. Mba mandeha mivavaka isaky ny alahady ihany tony. Tsy ianao zay vao maly io mihitsy no ananatranatra. Tsy niterena mihitsy ianao niaraka tamiko. Zay e. Andriamanitro, mifona aminao tena tsy nety natoko. Amindrafo amiko Andriamanitro. Tiako izy. Amindrafo aminay Tompo. Tonga sahady kosako. Ary aloha foainaingana. Chérie, endry tsara isakafo ianao? Eny eky chérie. Fa maninona ho ianao no misotro toka foana e? Tsy maninona kifa te hisotro fotsiny aloha am'izay tsika isakafo e. Eny ary fantatro tsara nefa fa tsy tianao misotro toka? Fa ela koa za tsy nijerena tele zany alefaso ekio tele io. Niova fody. Ka misy tsara noho izany ve? Niova fo? Mahafinaritra ery angeny miaino hira ra-pilazany tsara e? Vady liry faharoa io e. Dia araka tamin'liry io dia nivadika nanao hira-pilazany tsara io izy. Zay zany mitondra an'Andriamanitra azy. Zay vady faharoa ve? Ndray zany mba teninao. Zariko. Dia raha vady faharoa dia maninona? Vady faharoako. Tena hafahafa mihitsy ianao tika. Za marina ny jambany fitiavana. Ary lakaiza aloha le telefona ray tato anaty tiroara tato fa ampiasaiko io aiza? Ao ihany rehefa ho aiza moa e. Ianao no tsy mijery tsara. Vao efa ilaiko e. Miaraka amin'le chargeur. Ary mankeny amin'izay fa tsisy hijereko tele. Fa ianao ve zany tsy te hiresaka amiko intsony? Ka resaka mahafinaritra resany alefaso. Fa ny ataonao kosa nge mahasosotra dia inona ary no mahafinaritra ho resahako io e? Dia mijanona mahira zany. Zay tapoka. Tena SMS indray zany amin'ity alina ity. Aleo raisiko fa variana mijery tele io. Eto tiny eto tiny. Mananga? Jereo. Bonne nuit hono chérie. Dia je t'aime mahony. Anody ianao zao. Dia izao ve ny ataonao fitiavako anao ngeny nanarahako anao taty e. Nefa izao reto ty amin'izay ny fifahitanao zany ny toko. Aiza ho iny eny? Fa maninona ny telefôniko raha tsipitsipi loatra zany Maty ahy e.
okre Ok. Atao vara zao ary aza kitikitihana ny telefoniko resaka telefony io ary sarako tavadiko de zao atao loha zao ndray tsy mikitikitika ny anao mihitsy akaza kitikitihana rera mazava ka ianao ny ovangeny na tonga isavany finday anao sady ny hanga moa misy afenina ianao no manao ny ataonao any de za foana ny endrika endrehanao Andriamanitra tsy andrinao andrika eto ihany efa be ary zay ozo zay fa io mbola io le tira Willy sepotry ny fitiavanao koa fa ianao ty zany de mihevitra ny tenanao izy Willy fa iza ndraika jereo hoe ty endrika hoe tsy zay mahamanja no atao fa tandelerina be ohatran'iny ty endrika efa opiato tena mbola na de freny aza avy ny SMS hitako ao amin'ny telefonao de mbola tsy hanaiko diso ihany ianao tsy misy fialatsiny akoa mialatsiny ary tony vehivavy tony mihitsy angeza atory afa io ianao zao nanjary tsy nahita vaovao tamin'ny tele akory ragako matory efa maty eritreritra ory malala fa nakaiza le vazy teto le vazy tany teto nakaiza malala hoa zay ary fa anontaniana le izy miantso anga ianao zany efa hita fa miantso ka mbola manontany ray nakaiza hoa le vazy tany teto ka voadonako tamin'ny zanam-piritrano aky de vaky solo iny fa zanga manambola midemery de voasolo iny ny fantatro ary azo ovaina ohatr' zao koa ny fanaka fa avereno amin'ny toerany teo aloha ka mba hovaina kiny tsy hovaina hoa zao ny tiavako azy aza ovaovana ny zavatra de rehefa manimba de manolo ndray zamika de inona fotsiny zany no nakanao ho piasa tsy miteny an'izany aka ny fantatro fotsiny de zao mieramiko vo manao na mikitika na mamindra zavatra tsy efa mety ve le teo eny ary tsy azoko mihitsy ianao ngeny nanaraka noho izany de ianao ny tokony anaraka an'izay fanaoko rehetra ato fa tsy anovandray za ve moa mahalala zany nisy ka ny vehivavy mantsy ny maîtresse de maison ka tokony anaiky ianao azafady re mandamina sy manadino anjaranao de zay de tsy tompony zany fa pindrana fotsiny zay filazanao azy ihany ko ny fitiavako anao jereny fitiavana zany ve ny fitiavana rehefa mbola tsy mandraoka ary mbola mihinana sy mitafy ianao de ampy anao zay nenao zany foana fa nga misy akoatra zay ka mihinana sy mitafy fa ngamo hoa tsy nihinana sy mitafy raha tsy niaraka taminao rehefa tsy zakanao de malalaka ny varavarany zay de ohatran'izany foana zany miara-miaina amin'ity raha Willy ity raha vao mifamaly de iny izy no mivoakany rehefa miverina avy any izy de matetika za foana no manampy-tampy ialan'inona ihany aloha satria mamenatra ihany zany misaraka zany nalaza ho nahazo vady tsara manko za hoe miatana nefa heritaona ihany zany inona reny ataoko za nefa tena mbola tia azy Andriamanitro ianao no antony zavatra rehetra apetraka eo ampelantananao ny momba azy Willy mamindrafo aminy ianao ry tompo alafiro amin'ny fakapanahy izy amen andeha ho any amin'ny mamaka iza koa ary zany tonga vo marainy zany ohatry ay ve malaly amin'ny fitora very mama de maraina manahoany mama salama manahoany ry salama nefa to mbola eo am-pandriana nefa tsy de maninona kia iaina zao ny teo maly ny tension ihany io miakatra io zany fa efa nahazo fanafody ka ary indrindra manahoany ndry ary to malokendrika tsy maninona ka so de verindrefa zazakely ary za ty ary izy Willy lasany azy izy ary maninona izy iny tsy mba makaty mihitsy mbola tsy nio nindrisena hoany rehefa veto ka sa rery malala zanafinandria tsy fantatro zay fiainandry ihany fa tamin'izay mianaka tany aminareo farany teo iny de natsapa zavatra hafahafa mihitsy inona ny olana ary malala mijaly ary mama za
Zay ary. Nana tena tokantrano nefa Manambady Willy. tsy mbola vita divorce izy ry mama. Ndrindrako. Sady mpamamy mipampirafy no mamona. Menatra ny saraka amindry mama. Tena mbola tiako koa nefa izy. Ny zaza retsy ty rehefa manaiky nono mbola ahifika. Eny, sofa tsy nisy ninina aloha. Sady zereo zany izy hoe vadin'olona. Tena diso fanantenana tanteraka. Tiako izy ry mama. Tiako tena tiako. Zay mihitsy ny mahavoandry. Io tokapo io mba ny fo ty fitiavana nefa sendra olona tsy manjary. Zay mihitsy ny tsy zakako ry mama. Sady azy nefa ataony tsinontsinona. Tena ambody mitafy odi-janak'omby. Sady mahay vavany tsy manaiko diso mihitsy. Mandalofindry any amin'ny aina fa misy zavatra ho tantarany amindry koa any. Hay. Ary zao fotsiny lazaiko andry ry malala. Endry mama. Mivava mafy ndry a. Aza mitsahatra mivavaka fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ny fadisoandry koa mantsy navy dia niara nipetraka tamin'ny tany. Tsy naharitra ny tampitampi sy ny lainga ary ny fitaka. Tsy te. Tsy hoe mandatsa akory ry malala fa jamba ny fitiavany ndry a. Tsy misy tian'Andriamanitra tao kia mahereza. Misaotra mama. Mahatsiaro maivamaivana ny resaka taminao teo. Misaotra mampahery. Veloma mama fa andeha. Veloma ny zanako e. Hovidiny ny Willy ny lafo zao. Maman, manahoana ianao? Salama? Ie, salama. Maman, tiako maman. Za koa aky ty Andria. Ina kisa ny zavatra ho tantaraindria zany? Efa tany mama Bengadry maman? Efa fitany mihitsy aho io. Sakafo maman vao mandeha mody a? Efa andeha hanokona sakafo vitivity a? Dia le laoka tindry be mihitsy nataoko. Eny kia. Sady tsy hariva vao mody raha Willy? Ie, fa tsy maintsy tonga alohany aky za. Iany, lasa aloha mandeha ana re. Tena lozako tokoa moa ty tranoko ty sy ty zanako noho iny lehilahy iny. Noho ny fitiavako. Mampalahelo any zanako. Tena saika atinako mihitsy. Andriamanitro, ampio ahy. Mifona. Mamindrafo amiko fatiso aho. Nefa ny dia mamiko loatra ty tokantranonay mianaka ty. Hitako nangano any teo ilay zanako nahita. Zany tokoa ve rehefa manao zavatra tsy arahana vavaka. Hany ka mitady ioko za ty. Ahatsiarovako an'ilay fampianaran'ilay mpanompon'Andriamanitra iray izay hoe raha tianareo ny voaka-pandresy hatrany amin'izay rehetra atao dia ataovy eo aloha mandrakarivo Kristy dia oke toy ireo mpiady. Satria ho izy raha nareo no melo lalana dia okao. Ny o midika olona, ny ka midika Kristy. Izany hoe oke rehefa Kristy no mitarika, ary ka o rehefa olona no mitarika. Azy tsy re maman akory natongavako a. Tena lasa saina be ianao. Sakafo rehefa voataingina. Izany ve? Ie. Ento amin'izay ary le resaka e. Mahazo toerana tsara ary aloha maman e. Sady nitondra andreto gote reto hatantsika ody ambavafo kely mandra-pinam-bary aloha. Ay, pembaty sy ranom-boankazo. Tena mbola tsaroany zanako ny gote fiarahany mihinana. Mifona rena. Mifona nandao anao. Nanatilo anao. Fenana daholo izany ry maman a. Sady tsy nisy fahadisoanao ke izany. Efa be mivitanao tamiko. Adinao ary ny tenanao noho ny amiko. Ka zanako ange ianao e. Fantatro tsara fa mbola mila ianao. Ka ento ary zato resaka indray fa mihaino ahy. Ono a? Tsy tao an-trano nga maman tamin'ny sabotsy heriny. Tao aka. Fa ahoana aky? Taty amiko nge Willy e.
Naninona taty aky dia tamin'ny firy tamin'ny roa ratolakandro tany hoany angamba sady efa namofopofona toka zany ve somary gaga ihany tsy nahita maman niaraka tamy dia laza izy fa ho avy ony ianao fa mbola nisy nalehanao ka aty amiko ny fotoananareo dia nampandrosoiko izy nantany an'izay tiako hohanina izy rehefa avy nanorika tamin'ny takolako ny arahaba dia naniraka hividy an'izay tiako any ary navidiana ho anareo sy maman ho taminy dia namaly izy hoe rehefa tonga eo izy anontaniana ozy izy fa ny aloha izy kekely entona sady miboredika ihany izy dia lasa dia ohatrina ny vola nomenika 2 alina ariary matikambo sady miseho tsy mahihatra io masondre dia ahoana asa hitako Andriamanitra afabaraka ny zanako engany mba tsy izay meno avy maman endrea fa toy izy nyresaka hoe averina avy any amin'izay mbola tsy nananeritreritra ratsy lohatra eo narosoko teo amin'ny latabatra reo zavatra nividiana dia samy nahaka nytandrify azy teo dia ahoana dia nampiresaka teo izy aza mihafahafa ozy izy dia ozoko izy hoe ary tsara bika ny endry izy zany za koa moa nanao shorta raha teo niakatra angamba ary maman tokany fa nifindra mipetraka teo aniko izy dia tsy naposiko ilay hitranga dia mbola tsy rototra kanjo nirediredy amin'izay ny ianao dia nirediredy hoe ahoana maty azy zanako roviana hoantsika sindriny mba hiaraka hitsangatsangana sy ny sisy taitra be azy sady tafatsangana ary hita mifatezitra be ahy dia modina vatiny engana ny resaka ozy izy hoe ndreninao tsy tia akory lazaka tizy nefa aiza akory sy izy io somary ny teny mafy izy avy eo hoe tsy anatrano akory izy fa efa tany neveriko fa efa ato zay sisa ny lazainy lainga marivo toditra fa tsy hitantsony izay ambara dia ahoana dia mody ny lazaiko hoe aleo afahatsoko izy dia nitsangana aingana izy ny teny hoe aleo fahatsoko dia modina ndray finday teo izy dia lasa nivoaka ny velany dia niverina mody ny teny hoe tsy avindray hoany aky izy dia lasa izy sady nanao baibay dia mody ny teny hoe sady misy olona miandry azy ony any an-trano dia lasa ko maninona raha natsoanao ahy saky ny antso anao mihitsy nefa tsy tiako indray ilay abe eritreritra anao ko tena ratsy sainy endry maman malahelo anao olona be fitiavana ohatra anao sendra olona ohatra ireny nifavaka ho anao no nataoko dia vita ny ve aky izy zany hitako moa izy nisy fotoana nilaza tamiko hoe maninona raha mipetraka ty ny zanakao nefa izy milaza fa tsy teo elingelenina no antony tsy faneraserany amin'ny zanany sy ny zavikeliny tena tsy nahapoisy kory maman tena enjana sady maty kambo ery izy namoaka an'ireo vola tany am-poasiny everiny fa maty mbola angambo za asanao ry maman fa za aloha tsy tian'iny lehilahy lehibe mola sady tsy manaja tena fa hiendrika ivelany fotsiny tena babo niendrika ivelany fotsiny tokoa akiry aina misotra ndre tsy misotro ndre dia efa mahalala n'izany ve mama sa zany le resaka nolazainy fa tokony andalovako aty amindry zany tokoa nitantaraiko taminy dia nalahelo mafy izy nangano any mihitsy aza ny masony teo am-pianona ny anteny voaka ny vava ny teny hoe maty azy zanako dia niara-ny vavaka izay mianaka talohan'ny nandehanako izay fa maherezy maman any firy ary zao efa amin'ny nora riva tena mety ho raha ho ili indray zao ny tonga alohako sofa nitondra lakile ary manino zany telefonako izany allo Willy fa izy ianao e taty amindry mama efa tena nitapahany marina aleo aferina antsoina tsoandray tena nyvonoiny ny telefoniny dia izao foana zany ny iainako rehefa mba mivoaka kely dia izao tena mino aho fa hisoto vavahady indray
fa mahazatra so fa efa maizimaizina ny andro mba menatra ny manodidina ihany a efa mandainga foana dia ho lanilainga ihany amin'ny farany voahidy ao ny lakile very ny lakile sy ny sisa tena mitebiteby be azy zany Andriamanitro amin'rafo aminay amen tena indray re zany so no hitrangato hoe aleo ampaniny soniry ihany aloha mirehatra mantsy ny jiro ohatray tena tsy misy mamo ny fonoiny ny jiro aleo ranga hikarako ny vavahady sady zao no tsy misy mandalo io fa mbola tsy mety ny varavarana mivoaka mifandray any amin'ny WC sy dosy ary eo mihitsy zany raha ho ila izany ao amin'ny WC aleo tonga dia miakatra tsy efa mahaly amin'io eo raha zany atezerako zany mantsy no ampiariko mety havita fahotana mahafaty eo taraka madavaka tara aivenao tiako ninja dia ahola dia arinona tsy famaly aminao arangaty anivoako anao ry satana izy alazainy ty devoly mandana matory tsy azonao amin'izany fa zao fotsiny iry Andriamanitra tsy andrinao androko eto ihany Andriamanitra samy manana ny Andriamanitra fa aza miseho amin'ilay eo ary efa impiry koa moa ny teny taminao fa tsy misy zany devoly zany enao ny devoly velona mandendeha enao zay min'ny fisiny Andriamanitra mamindra fo aminy ianao angina fa enao ny ato amen ary tolanginaka tena mampalahelo ahy ianao tsy mila fitsera raha vehivavy adala tsy mahalalatira manelingely tsy enao mihitsy no hiteny sy mitady aolaka mbola tsy teraka ny olona anao an'izany fa zany raha ho ili aminy bega ireo miseho milay manentsika fa raha tsy maty dia misy fahavazany nefa za io mbola ty ary tsy enao voamaly io mihitsy nrenjanako aza nafoko fa miseho milaiko zao libro zay aleo tsy miteny tsony re zay efa natory Andriamanitra milanao diona amin'ny pastera any io Andriamanitra rery any no analan'izany atsitsaiko zany Andriamanitra tia eny fantatro ny momba anahy dia mbola tsy miteny aza apetraka ampelantananao ndrehetra milanao Andriamanitra amen madama iza moa malala pastera tena falibe mahitanao zao raha manam-potoana anao dia andrasoko elo efa te hiresaka aminao azafady mety eny tompo nasa koa aza te hiresaka aminao pastera ka miandry anao atsy ivelany eny tsy maninona adidiko niresaka aminao madama malala moa eny pastera adidiko any miresaka aminao tena nalailo anao nahita hoe ianao no miaraka amin'ndrao ili hitako mantsy nareo mivavaka rehefa lahady fandraisany reny tsy fantatro anga fa manambady izy iny raha matoty efa niaraka izay vao fantatro tiako izy pastera tianao fa izy ve tianao ka mieritrereta tsara ianao aza simbana ny fiainanao fantatro tsara raha ili ary efa niresaka taminy koa satria nampanatsoko izy ny fianakaviany mantsy mpanompon'Andriamanitra miara-miasa amiko ka mahalala tsara ny tantarany ny nandorony any tokantranony izy koa dia tena mpisofotoka gaigla
ary efa fahatelo amin'ny vehivavy niaraka taminy ianao io hatramin'ny tsarany tamin'ny vadiny fa izao tsy fantatro ny vadiny tsy anaiky ny anao divorce amin'izany fa nga efa nyresaka taminao koa ny vadiny nampiona an'ilay mpiara-miasa tamiko zay dia zay ny filazany tsy anao divorce izy io satria efa lany taminy noho ny fahatano rano sy ny fiaretany taminy ny adidin'izay tsy vitany hatramin'izay no tadiaviny aminy fa raha ny iverina aminy dia tsy tantony tsony lehilahy tia tena be sitrapo izy ka aleo ny toetr'orero toy izao fa aleo hita izay mitady ozy izy fantatro daholo izy izay ataony ihany fa tsy ataoko mahagaga sarotra ozy izy ninona fa iovy raha Willy raha tsy hoe tena mivavaka tena marina izany pastera fisehoana fotsiny ho azy ny any am-piangonana fa vao mivoaka eo dia efa miady satria tonga ny SMS amin'ny finday indray mandeha ary dia vehivavy mihitsy no mandefa mesazy amin'ny telefoniko mba hananatra azy fa mampiady mivady hony izy izany nanome ny laharany telefoniko an'olo-kafany akoatra ny mesazy hitako ao amin'ny telefoniny mifanao fotoana amin'ny vehivavy hafa any amin'ny chambre izy amin'izany nefa tsy mety manaiko diso na hoe mialatsiny kely akory azy fa zandray lazainy fa be kitikitika sy tsy mahalala fomba tena tsy fombako mihitsy pastera le misavasava fa izy tsy miraharaha sy miova be no mahatonga hijery ny telefoniny ka zay no izy ry madame Malala fa izao mandraisa fanapahan-kevitra fa azavelo simba ny fiainanao misaotra pastera ianao nisorako fa ratsy nanaiky ny ainao moa ianao tsy ndresako ohatr'izao tsika ka vitako ny adidy madame Malala mankasitraka indrindra dia mandrapio anary veloma dia ho tain'Andriamanitra ianao ary toa mety avokoa ny trano tena lasa nivoaka indray le rangahy iny mangovotra zany fa maninona ry azany Andriamanitra mila nao nefa ny telefoniko ao an-trano zao dia inona reny ataoko tena efa fandroahana ankolaka kosa zao zany efa tsy manam-bola mihitsy aty aleo andeha ho any amin'ny pastera akasaran-dalana ka enganeka mbola ho ao izy dia nomeny pastera saran-dalana sady nampahereziny malahelo ny fitiavako dia izy fanantenana tanteraka fitaka marina ny atsarambika manta rehefa ny olona matahotra an'Andriamanitra no deraina dia izay sairena ny zava-misy tany kapok'Andriamanitra ho aky izao mangataka amin'Andriamanitra mba hoe sorany le fitiavako andra Willy izay tsy aso ho mihitsy manao aza mandeha feritreritra be ohatr'izany akindrika andeo tsika hivoaka kely any hijery spectacle ay sady le tarika tena tia mamao mihitsy ngeny ao Antsamanitra raha pitsy hoe zany ve mazoto ka andeo ary hivoaka hividy billet dia mba hanalaza etsena dia avy eo hisakafany amin'ny restaurant tsika ena kizanako io indray mamao ranomaso tsy tanaka iny ny fitiavako sy ny fotoanako lany tamin'iny olona tsy mendrika iny no mampalahelo minoany efindriry zanako malalako fa androany ny andatsahako ranomaso farany momba an'izany ho avatoko ny pejy aok'izay ny sentosento fiainana daholo zany akia fa raha mbola Andriamanitra koa no le inoko sy avelomako dia tsy ho very ny fanantenako zay le mamako zay misaotra anao Andriamanitra fa naverinao tamiko le mamao malala tsy foko be tsikitsiky sy be vazivazy zany aleo akia anao manjamanja efa manjaka izao ka tsika koa nge fa manja sy tsara foana satria Andriamanitra tsy nanao zavatra ratsy fa tsara izy ka manao zavatra tsara izy rery no memboninaatra dia niverina tamin'ny fiainako taloha feno fifaliana tsikitsiky lava ny fiainako rehefa miaraka amin'Andriamanitra ary Andriamanitra no mandahatra ny zavatra rehetra tsy nahalala n'izay toy ny fiainan-dra Willy intsony tsy nandalo tao an-tsaiko velively izany intsony izy anatra ho ary iny tsy hijerena endrika ivelany fanambadiana ary ny vady endry dia avy amin'Andriamanitra
anatra tsy ho ahy irery fa lasa lesona ho anjanako koa. Dia izay ny tantarako. Manantena koa aho fa lesona ho anao ihany koa izany. Tsy nanome tsiny andrao Ilia fa mivavaka ho azy mba hanovany toetrana izy ka hiverenany amin'ny vadiny. Misy farany avokoa mantsy ny zavatra rehetra na ho ela na ho aingana. Samy manana ny fahadisoany sy ny kilemany avokoa ny tsirairay. Nefa tatidio fa misy foana ny vahaolana. Ny azo dia ny fijerena ny endrika ivelany na rendrika. Ny vahaolana dia ny mivavaka, mibebaka manantona an'Andriamanitra, dia nampahalala ny hafa vadin'olona raha Willy, ka fitiavana diso fiantefany aho. Andriamanitra nahatonga ionina sy anana fiadanam-pondray. Aza taitra amin'ny endrika ivelany. Tantarakomana. Ny farana teo endrika ivelany nosoratany Randriamampianina Arla Lalea na Rachael. novelom'ny Olmiajanirina Carole Anjarliva ny Ravo ary Lalaina niaraka tamin'ny Sinez Rakoto Le Mec ary Arliva Roland Ramanatsono nandray feo Anjarliva ny nanatotosa. Tantarakomana.